Shalom daholo miarabantsika rehetra dia manonona ny fiadanan'i Jesosy mamirapiratra eo amin'ny voninahiny ho aminao sy ny ankohonanao. Toriteny sa lavage de cerveau, izay no zavatra horesantsika tsotsotra anio fa vavaka vetivetsika alohan'ny fizarana. Misaotranao zay raitsoto, misaotranao noho ny famonjena nentin' Jesosy Kristy fitiavana avy aminao. Misaotranao fa amin'ny alalan'ny teny sy ny fizarana tahaka izao dia misy revele ianao amin'ny alehiben'ny fitiavanao sy izay famindraponao zay. Misaotra raitsoto fa ao anatin'izay revelation anao zay miaraka amin'ny teninao dia misy fanasitranana, misy restauration, misy édification fanitsina, misy zava-panahy ihany koa izay tsy hainy zao tontolo zao na afaka saintsaininy sy fantariny fa tsy maintsy mianga amin'ny fisehoanao ny revelation anao ao anatin'ny teninao na ivelan'ny teninao amin'ny mahatsitohanao. Mangataka anao ary izay Jesosy, mangataka anao zay raitsoto isy revele amin'ny alalan'ny fanahy masinao any am-ponay tsiraray ihany, amin'ny alalan'izao fizarana izao ihany koa. Mamindrafo aminay ary aoka ny tompony anaranao isandratra mandrakizay dory aty am-ponay eo amin'ny fiainanay andavanandro. Ny anaran'i Jesosy Kristy nerin'ny filazantsara no tompo-kasehan'ny vavaka. Alleluia. Amen. Mamerina manonona ny fiadanana amintsika rehetra. Shalom tout le monde. Toriteny sa lavage de cerveau no ampiainana ny mpino. Tsara apetraka ao amin'ny fomba fanompotsika, eo anivom-panompotsika, eo amin'ny fomba fijeritsika izay. Tsy vitsy ny mpino ny tonga dia mandray be fahatany ny toriteny izay ambaran'ny olona anankiray. Izay le hoe mandray be fahatany zay dia tsy misy discernement ao am-pony, tsy misy famantarana fa na samihafa miasa amin'ny alalan'ilay toriteny ao amin'ilay olona. Zay zavatra izay dia vokatry ny relation an'ilay mpino izay mbola tsy miorina tsara amin'Andriamanitra tsoto, tsy ao lay intimité fandresantsika, na ihany koa hoe matanjaka be lay devoly, lay fanaratsy miétouffer an'ilay mpino, manisy barrage sakana, blocage entre an'ilay hoe toriteny ampitaina sy lay mpino mandray. Fa ny tena zavatra ho resantsika dia nivon'ity resaka hoe lavage de cerveau ity. Haitsika rehetra ny hevitra izany hoe lavage de cerveau izany. Lavage de cerveau amin'ny teny gasy madio dia hoe fanasana atodoha. Sasana ny atodohako, sasana ny atodohanao. Danger be io ty zavatra resantsika ity. Fa raha petraka ny fanontaniana dia hoe fa maninona moa zany no sasana ny atodohako, sasana ny atodohanao. Fa nga moa zany hoe maloto ny atodohako, maloto ny atodohanao sasana. Manoloana ny famarinan'ny Baiboly aloha dia mazava ny soratra masina hoe tsy misy marina na dia iray aza. Efa samy nanota avokoa izy rehetra ka tsy misy manana ny voninahitr'Andriamanitra ny raitsoto, endrik'Andriamanitra zanakalay tokana na dia iray aza, na izaza miseho be toriteny aminao zao ara dia eo mason'Andriamanitra dia tsy marina isika na dia iray ara. Fa par rapport amin'ny sujet antsika hoe lavage de cerveau, maloto ve ny atodohako zany? Raha par rapport amin'ny Sainte Écriture zany dia maloto ny atodohantsika, maloto ny fotsika de nature humaine izay, maloto izao sy anao
tsy misy madio na de iray ara eo anatrehan'Andriamanitra, tsy misy parfait, tsy misy olona masina. Fa ny baiboly no mampianatra antsika sy mampita ny fahendreny hoe aoka ho masina ianareo, izay ihany koa de tsy misy ezakintsika, tsy misy effort avy amintsika, tsy misy finiavantsika hoe hanao ho masina ahako, na hitafy fahamasinana na hitady zavatra masina de ataoko fitafiana. Tsy mikontsa eo anatrehan'Andriamanitra fa tsy maintsy asan'Andriamanitra avy any ambony, acte divine. Izy no manamasina antsika de amin'izay fotoana izay vao masina itsika. Fa ialoavany étape be da be effort zay partie tsy maintsy ataontsika toy ny hoe fankatoavana ny soratra masina, ny fietrena, humiliation, ny toe-po sy ny toe-panahy, izay tsy maintsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, tsy ny zavatra be da be ohatr'izany. De amin'izay fotoana izay no mihetsika Andriamanitra satria izy Jehova Andriamanitrareo, Jehova Andriamanitritsika de mandinika ny vo sy ny fo, dia miasa izy a partir an'izay hoe voadinika ny foko sy ny fonao zay dia manamasina atsika izy, manamasina azy amin'ny fahamarinana, fanteninao ny fahamarinana. Misy an'ilay parole parler tenin'Andriamanitra. Zay ihany koa de mbola tsy resaka lavage de cerveau koa zay hoe fanteninao ny fahamarinana izay, fa tena hoe ny tenin'Andriamanitra mihitsy no se révéler any anatin'ny foko. Zay le se révéler zay dia mitraverser mihitsy any amin'ny émotion ako, lalina sy tsy ananan'izan'izy accès na isatana afa-tsy Andriamanitra ihany. Satria hitan'Andriamanitra ilay toe-poko ao anatin'ny antsoina hoe soif, hetaheta sy ny hoe fanirina mafy te hiova, de misy ny acte de mon côté zay ataoko dia sincère sy ao anatin'ny humiliation amin'izay acte izay dia mihetsika Andriamanitra. Manamasina antsika dia manomboka eo amin'izay ny baptême de Saint-Esprit, ny batisan'ny fibebahana, tsy misy asan'olombelona izany, hatrany amin'ny batisan'ny afo ary ny régénération, ny fahaterahana indray sy ny zavatra be da be ohatran'izany. Lavage de cerveau, mampanahelo ry havana fa ny toriteny amin'izao dia resaka lavage de cerveau daholo, fa tsy ilay fanazavantsika tsotsotra teo hoe révélation divine. Andriamanitra raha niseho tamin'ny Mosesy izy, raha niseho tamin'ny Abraham izy, dia ny se révéler en tant que hoe je suis. Zay le tétragramme Yahweh. Fa tsy hoe tsy maintsy soratana amin'ny teny hébreu, tsy maintsy miteny amin'ny teny hébreu, fa ilay révélation an'i Yahweh Elohim, révélation an'i Jéhovah, révélation an'i Raitsoto, ary mbola nisy ny révélation an'i Raitsoto tamin'ny alalan'ny zanaka, ary ny teny tonga nofoka nonina tamintsika aty amin'ny bokin'ny John. Par révélation foana no fisehoan'Andriamanitra amintsika, fa tsy resaka lavage de cerveau. Dia teo de ny teny hoe fanga maloto ny saiko sy ny atodohako sy ny atodohanao no hoe lavagena diovina. Efa nolazaintsika fa maloto par rapport amin'ny Sainte Écriture. Fa par rapport amin'ny toritenin'olombelona nefa, eto ny tena tiako tsindrina, dia ilay saiko hoe maloto diovina dia ny zavatra mampanahelo dia tsy diovina par rapport amin'ny Sainte Écriture, zany hoe esorina ny fisainako sy ny fieritreretako. Miditra détail amin'ny resaka lavage de cerveau isika. Tsy hoe esorina ilay fisainako sy fieritreretako na haizaho aho, fitaizana, ny tomboko. Tsy hoe esorina dia soloina an'izay toerana hoe ahafahan'Andriamanitra tsy to misy révéler ato anatiko. Tsy izay ilay objectif, tsy izay ilay tanjon'ny mpampiasa nyity toriteny lavage de cerveau ty eto, fa esorina ilay fisainako sy ny fieritreretako amin'ny maha izaho ahy, dia soloina foto-kevitra avy aminy, izay efa pièce bien montée sy zavatra efa voatota sy voarindra tsara araka ny fisainany sy ny fandiniany selon izy, izay ao anatin'ny objectifany
ao anatin'ny fisainany, ao anatin'ny fikendreny, hoe misy tombotsoany, misy intérêtany, misy zavatra azo manokana tahaka izany, dia izay le danger. Eto zany raha manao conclusion sady isika, dia hoe toriteny lavage de cerveau ny enon'ny mpino. Fa lay resaka lavage de cerveau eto dia ny zavatra mampalahelo dia tsy misoratra masina, révélation Jesosy Kristy no apetraka ao anatin'ny lohan'ilay olona izay hoe tsy maintsy Jesosy Kristy ihany koa no miasa am'izay fametrahana an'izay zavatra nyresantsika izay. Fa eto amin'ity resaka sujet atsika hoe lavage de cerveau ity, dia ny fikendren'ilay olona sy ny fisainany selon ny intérêtany, malgré na de hoe mitsipona toko sy andininy ao amin'ny baiboly aza izy. Ary io foana moa no atao moyen sy atao support, atao élément hoentina amin'izay hoe fisitrahany ny tombotsoany sy ny intérêt zay azo manokana izay, hoentiny amin'izay foana. Satria fantany fa izao taranaka izao ny malagasy dia olona sentimental, olona émotionnel, olona mandeha amin'ny fahitana fa tsy mandeha amin'ny finoana, olona mandeha amin'ny fataitairana fa tsy par révélation. Révélation Jesosy Kristy mifoha ato anatiko, je suis Jesosy Kristy mifoha ao anatinao sy ao anatitsika. Yahweh Elohim manisoratra masina, ary ny teny tonga nofo kanonina tamintsika, hitanay ny voninahiny, dia voninahitra miendrika zanaka lay tokana. Tsy izay le izy fa arak'ilay zavatra vitsivitsy ny tanysaitsika teo, dia mazava ho azy fa ny atotohan'izao taranaka izao, ny atotohan'ny malagasy dia miaina toriteny lavage de cerveau. Amen. Alléluia. Zany ny zavatra misy ry havana mampanahelo. Ary tena fantatry ny politicien, fantatry ireo pharisien, raha miresaka pharisien de ireo au gradé be da be, que ce soit FJKM, na FFKM, na catholicisme, na anglicane, na fiangonana zandriny, na ireo milaza azy au gradé be da be, sy ireo faux prophète be da be mpampahory-pino, tsy manana révélation divine fa ilay révélation selon ny fisainany amin'ny hoe efa expert amin'ny tontolon'ny politika, na hoe coach na développement personnel, na ihany koa hoe avancé be izy amin'ny resaka teknika na hypnotisme, avancé be izy amin'ny resaka filalaovana émotion sentiment na pino, avancé be izy amin'ny maripahaizana sociologie na zavatra ohatran'izany, ny fitatana na économie, de mampiasa ny baiboly izy ataony moyen hoentiny misitraka tombotsoa be da be amin'izao fiainana zao, satria rahantsika malala fa ao anatin'ny vanim-potoanan'ny douleur de l'enfantement isika, ary miamahery vaika izay miamahazo hery ilay vehivavy hiteraka ao anatin'ny travaillany satria amoaka an'ilay marika 620 bibidia izay efa be da be no mitondra azy fa eto amin'izay zavatra resantsika izay de diable personnifié no resantsika ilay lehilahinota, ary miroso kelikely ao anatin'ny antsoina hoe ordre mondial isika, izay efa niandoha, efa formé petit à petit ilay système pyramidal fa ao anatiny isika. Ary zany ny zavatra misy iainan'ny malagasy manoloana ny institution sy ny rafim-panjakana be da be ny fiainana izay miainga avy any amin'ny ordre hoe banque mondiale, FMI sy ny sisa rehetra, efa nyresantsika teto daholo zany mampiditra an'izao taranaka izao ao anatin'ny nouvel ordre mondial, hidirana amin'ny 3 ans et demi tapany faharoa grande tribulation zay ialoavan'ny fampakarana, fanjavonana, enlèvement. Alléluia. Politicien sy ry zareo au gradé sy ry zareo be da be afaka tonontsika eto daholo fa tsy andany andro amin'izany tsika hoe satria
ny mpino sy ny vahoaka malagasy dia olona émotionnel, olona tsy visionnaire. Olona tsy visionnaire. Iny lambaran'ny baiboly hoe raha tsisy fahitana dia tondraka anara-po amin'ny ratsy ny olona. Danger be zany rehefa detailletsika. Dia loloavony zareo amin'izay émotion zay ny vahoaka sy ny mpino ary ataony ny resaka lavage de cerveau. Raha kasy isika amin'ny resaka an'ity hoe lavage de cerveau ity dia ohatran'ny propagande politique. Ohatran'ny propagande politique. Lainga daholo ny zavatra teneniny zareo eo, resahany eo, zay le pièce montée. Mampanantena izy, ho ambarony daholo ohatra ny RN rehetrarehetra, ohatra izany eto Madagasikara. Mampanantena varitsindry tosika fameno izy. Mampanantena projet miamisy ny zavatra ohatr' zany izy eo ataontsika dragona na ataontsika tsy fantatro je ne sais pas i Madagasikara na aloatra na faritry Toliara ataontsika mandilatra ny Comore na tsy haiko je ne sais pas. Selon an'ilay politikany, selon an'ilay lavage de cerveau entiny misambotra ny émotion anao. Fa izy tsy miseho amin'ny mahampandainga azy, fa miseho izy amin'ny maha olona avancé sy expert amin'ny ity méthode resantsika ity hoe lavage de cerveau ity. Fa ombadiky zay hoe mampiasa moyen izy lavage de cerveau afahany misaisira ny confiance anao. Ao ambadiky zay mamirapiratra izay dia asany devoly maizina be mihitsy ary tahaka an'izay ihany koa ry havana ilay endriky ny toriteny ampiainana ny mpino amin'izao vanim-potoana iresantsika izao. Dia raha miresaka isika hoe inavy ny karazana lavage de cerveau afaka tanisaitsika: sabata, teny tsy fantatra, henan-kisoa, sarahana ny lasin'ny vavy, tsy maintsy tenenina amin'ny teny hebreo. Za tsy miteny hoe zay rehetra manao ny pratika ny sabata, mitandrina ny andro sabata, satria mbola misy détail be zay hoe mitandrina ny andro sabata izay selon ny Torah tany amin'ny testamenta taloha dia izay tsy maharitra mankatoa ny lalàn'ny sabata. Amin'ny resaka paragraphe ray fotsiny dia atao maty tokoa. Zay teneniko hoe mbola misy détail be ho azay. Za tsy miteny hoe ny olona anankiray na ny olona rehetra mihitsy zay mpitandrina ny sabata sy tsy mpihinana henan-kisoa mifady zava-padina sy manao ny pratika ny teny tsy fantatra dia ao anatin'izay zavatra resantsika izay, satria isika mantsy susceptible ampanaraka ny pejy be da be mihitsy ary zavatra hita izany par expérience. Fa miresaka cas par cas, ankatoaviko sy ankasitrahako ary ankatoavin'ny baiboly ihany koa, ny olona anankiray mankatoa ny sabata sy manao ny fampiarana ny teny tsy fantatra sy ny karazana doctrine be da be isan-karazany. Raha ohatra hoe izay dogma sy doctrine izay no miteraka vokatry ny fanao azy ary ahafahany manana relation intime amin'Andriamanitra, dia izany no zavatra tsara indrindra. Averiko tsara hoe raha ilay pitsopitsona toko sy andininy be da be tsiponiny ireo religieux sy religion isan-karazany araka ny religionany, raha ireny toko sy andininy ireny no mampifandray azy amin'Andriamanitra ahafahany manana ny antsoina hoe relation intime, ahafahany mandray ny vokatry ny fanahy ary mamokatra fruit de l'esprit izy, dia izany no zavatra tsara indrindra. Fa raha ohatra mijanona ho lavage de cerveau, voasasany atodohan'ilay mpino ka lasa vy mahamay ho azy ilay izy, tsy miteraka vokatry ny fanahy ho azy, tsy mampisy fifandraisana aminy sy amin'Andriamanitra tsy toa, tsy misy toerany fanahy masina ho anatiny fa olona mpitanisa toko sy andininy fotsiny izy, mpanao boloky mamerindesona. Zany hoe rehefa misy sujet resahanao dia aingana be ny vavany, mamerina toko sy andininy ary tena hoe havanana amin'izay izy, lasa pikabary mpanao poésie, mba tsy tenenako hoe lasa olona agent kely faharoa
manaraka n'ilay maître ny mpianatra tsy mihoatra ny mpampianatra mpanao lavage de cerveau ihany koa zany hoe fa mitsiry sady le relève dikan'izay de hoe manao tache d'huile danger be ary zay no zavatra misy presque izay daholo no mahazo ny mpino tsy toriteny par révélation ny azon'ilay mpino fa resaka toriteny à travers ny lavage de cerveau tsy voamboatra ny tenany satria resaka dogme be fotsiny no fiainana za revana de mahita ihany koa côté tahaka izao akoatran'izay nambarantsika izay hoe mampalahelo fa mitotongana be ny fiainam-panahiny malagasy am'izao vanim-potoana iresantsika izao. Niarana itsika teny Antsonjombe nisy ny toriteny zay nataon'ny Hogradé tao amin'ny antoko-pinoana anankiray de ny teny nanitsy sy nananatra izy ny mpitondra am'izao fotoana izao zavatra tsara be zany ary tsy vo izao izy nanao an'izany fa nisy fotoana nanao an'izany ny filohan'ny FJKM manitsy mananatra oui tsara be édification fa izao ny zavatra apitaiko amitsika ekeko hoe vaut mieux tard que ekeko hoe vaut mieux tard que jamais fa ny zavatra misy de hoe maninona no tsy hatram'izay no nisy reny zavatra reny satria hatram'izay de nle rahantsika nalala fa tsy nisy nandeha amin'ny lohan'ny mihitsy ny zavatra nisy teto amin'ny firenena tsy nisy araka ny sitrapon'Andriamanitra ary malgré hoe ny sitrapon'Andriamanitra ny toko sy andininy eo amin'ny baiboly de alaina foana isaky ny misy événement politique sy zavatra tiana ho azo araka ilay zavatra nambarantsika hatrany amin'ny voalohany noentina nanao lavage de cerveau ny tenin'Andriamanitra ary nisy pastora avanana tamin'izany mialatsiny anonanarina ohatrany hoe pastora Andriamanjato Richard efa tsy namantsika ntsony moa izy enjana be amin'ny lavage de cerveau tamin'ny raharaha mafapana 91 sy ny sisa rehetra nandeha indray ny 2002 ny 2009 nandeha ihany koa zay nametraka an'izao fitondrana izao à travers amin'ny baiboly de alaina foana ny toko sy andininy nanaovana lavage de cerveau zay le hoe isitrahana toko sy andininy fa zara mizara aminao an'izao zavatra izao de ampieritrretako anao ampisaintsainana atsika fa za de miteny amitsika fa io zavatra io mihitsy izay attitude an'izao tontolo zao ao amin'ny dogme ny hoe lavage de cerveau io mihitsy no tafiditra ao am-piangonana dia resaka lavage de cerveau daholo ny mpino am'izao dia ny mpino rehefa miresaka aminao izy de hoe être sabatiste être ambany fahasoavana être ambony lalàna sa ambany lalàna être hoe je suis fa tsy lay être ao anatin'ny humiliation sy nandray révélation tamin'i Jesosy Kristy dia lay dogme nanaovana lavage de cerveau azy ino indraindrainy sy ataony propagande proclameny à haute voix au lieu de manambara ny fahatsarany Jesosy Kristy sy ny vokatry ny fanahy sy ilay révélation divine na niafina tao an-danitra tao tahaka an Jesosy Kristy tao an-danitra de ny se révélé tamitsika niala tamin'ny toerany tao an-danitra tao tsy nisy nalala izy de ny dévoilean'ilay royaume tao an-danitra tao ary mbola ny confirmeny tamin'ny Jaune izay tany amin'ny boky ny fanambarana apocalypse ny trône de Dieu ny tombo-kase fito ny 7 trompettes ny 7 sceaux ny église 7 église sy ny sisa rehetra révélation par révélation fa za de miteny amitsika fa tsisy zavatra handeha zany eto raha tsy par révélation daholo ary malgré hoe na dia ankasitrahana sy mamy aza ny teny mpantsina netin'ilay Hogradé tao amin'ny FFKM tamin'ny toriteny tao amin'ny collision fa rehefa tsy par révélation fa par position sy par intérêt zay ihany koa dia on va se poser des questions par rapport am'izay satria efa kaiky ny 2023 dia ny zavatra nisy teto hatram'izay mialatsiny efa za tsy manondro hoe izy ny ao anatin'izay na hoe midéfendre position aniza siza isika fa en général dia miteny fotsiny isika hoe par révélation tokony izy fa tsy par lavage de cerveau hoe ny
à la plupart ny olona be da be eto Madagasikara de membre ny FJKM sy ny FFKM ohatra de rehefa miteny lay lehibe au gradé dia est-ce que be mpankatove izay satria misy position tiana hoe mila miconquérir an'ilay position sy lay population sy lay tontolon'ny kadikady sy statistique de hoe ianona tiana petraka sa ianona tiana esorina miala tsiny aho par général zay zavatra resahako zay zavatra mivelatra be zay zavatra resahako zay fa tsy manondra hoe izy ny teny an'izay no cibleko am'izay de miala tsiny anambara amitsika fa hoe satria ny événement ve akaiky ny fifidianana na hoe ny événement misy dia latsaka kanterena ny firenena dia aiza ny toriteny tokony ho tenenina sy mifanitsy afahana na de hoe positif ara ilay izy manindry ny zavatra tsy misy fa za de miteny fa izay zavatra zay tsy par révélation fa par ny étude hoe izao ny zavatra misy izao ny zavatra miseo dia alaina ny idée biblique hoentina apetraka eo ambonin'izay de azaraiko de am'izay fotoan'izay misy tehaka marifitrefitra be ao atsonjo be tao amin'ny Coliseum en même temps de ny atsasaky ny olona ihany koa izay efa mifoso tonga saina lasa nandeha fa tsy miaino an'ilay toriteny tsy ny andro tsodrany zavatra rehetra miara-miasa aso zavatra mahafinaritra riavana dia malgré hoe matanjaka be lay souffle araka ity sujet resantsika ity hoe resaka lavage de cerveau araka ny filany zay mila sy mpisitraka rehetra mpanjaka ny heviny dia misy révélé ihany koa ny église de maison la église de maison de izasy anao lay fahatongava-tsaina ny mpino izay zavatra zay de mialohan'ny fahamainana tanteraka hitady tenin'Andriamanitra ny olona fa tsy ahita intsony zay le grande tribulation zay ary hatramin'ny fahafatesana de atsony olona hoe mianjera ty amiko fa tsy ahita fahafatesana izy satria zay le hoe tsy hisy to azy intsony fijaliana farariana fahafatesana fainaintanana sy fangidiny fahafatesana fa tsy hisy toy izany intsony Andriamanitra no ny teny an'izany lavage de cerveau amaranantsika azy dia raha mamaky ny Koritianina voalohany sika toko faharoa andiny faefatra sy fahadimy aitsika rehetra totoko sy andininy tia teny mamy Jesosy Kristy sy révélé tao amin'ny Paoly par révélation foana ny zavatra ambaratsika ary ny teniko sy ny toriteniko hoy Paoly dia tsy tamin'ny teny fa tamin'ny fanehoan'ny fanahy sy ny hery mba tsy horena ny finoanareo amin'ny fahendren'ny olona fa amin'ny herin'Andriamanitra ihany amen fa ny teniko sy ny toriteniko hoy Paoly dia fa ny teniko sy ny toriteniko hoy Paoly dia tsy tamin'ny teny fahendrena mahataona io le resaka lavage de cerveau sasana ny atotoanao inona ndray ny zavatra mahataitaitra ny mpino inona ndray ny zavatra mety afaka anamboarako ny position koa selon ny intérêt koa sy mba afahako mamirapiratra eo anivon'ny institution zay sahaniko na tsy institution na ny position koa zany daholo ny an'ny olona resaka sociologie resaka coaching resaka développement personnel resaka kabary sotra betsaka sœur tahina Verlanto azafady resaka poésie mitsoka sodina fahendrena mahataona philosophie inona ny zavatra percutant mahataona ny olona fa ao anatin'izay tsy misy relation amin'Andriamanitra akory izy mitory an'ilay izy tsy ao akory ny relation any amin'Andriamanitra ary ny preuve de hoe mitotongana miamitotongana ny fiainam-panahin'ilay mpino miamitotongana miamitotongana lay institution religieuse zay sahaniny miaharatsy ny toeran'ilay institution zay sahaniny eo anivony androm-panjakana satria taloha de tena nitambatra ireo ny mpitondra politicien dia nanana ny toera mihitsy tao amin'ny institution religieuse ary intouchable tsy azo nozongozona fa am'izao vanim-potoana iresantsika izao dia efa manomboka à côté dia manomboka miteny am'izay lay olona satria ratsy ny position manomboka mitady an'ilay position manomboka miasa am'ilay resaka lavage de cerveau
fa tsy ity ambarany Paoly ity hoe maneho ny fanahy sy hery. Fanahy sy hery dia Andriamanitra tsy to fanahy grand F fa le izy Andriamanitra dia fanahy. Ny hery dia ny hery ny tenin'Andriamanitra ny filazontsara izay le hoe hery izay. Hery izy rehefa mitondra fanovana ho an'ny mpino, mitondra edification ho an'ny mpino, mitondra restauration ho an'ny mpino, rehefa tsy endoctriné intsony lay mpino, rehefa mpino nateraka indray renouvelé, mpino tena hoe métamorphosé sy voamboatra mihitsy zay nateraky ny fanahy dia fanahy avy ihany ambony fa tsy avy amin'ny toriteny resaka lavage de cerveau. Voaray an'ilay mpino mihitsy lay hoe ary ny teny tonga nofo nidina tamitsika nidina tato amiko a tsapako mihitsy nidina tamitsika ny vonahina dia vonahitra miendrika zanaka lay tokana lay endrika Jesosy Kristy, lay endrika Jesosy Kristy mihitsy no endriko, lay aina Jesosy Kristy no aina, lay teny Jesosy Kristy tonga nofo mihitsy no teny minorira mamelona ah. Tsy izao intsony velona fa i Kristy no velona ato anaty. Dia amin'izay fotoana izay tsy misy resaka anjara toeran'ny lavage de cerveau mitapikitra sy mamikitra ato anatiko. Ary manova ny fiainana, manova izao tontolo izao izay toetrako sy ny toe-panako izay satria ombany ny fanahy sy hery aho fa tsy kabary no entiko manova toe-po sy toe-panahyn'olona tsy ova politisianina na tsy politisianina na faux prophète sy ny sisa rehetra. Ekeko hoa suis d'accord, j'accepte et j'assume aussi hoe miteny isika par édification ny amin'ny hoe zao ny tokony atao sy ny tsy tokony atao. Bravo, tsara be zany. Fa raha vao tsy eo lay relation amin'Andriamanitra zany hoe on va nettoyer d'abord devant notre porte, diovina aloha ny ao amin'ny tokantrantsika zay tsika vao manadio ny hafa. Zay ny proof fa rehefa voadio ny ao anatintsika dia ao amintsika Andriamanitra tsy to misy révélation an'Andriamanitra ao amin'ny tsy to ao amintsika ary ny zavatra ambarantsika dia par révélation fa tsy par resaka hoe lavage de cerveau. Dia amin'izay fotoana zay monsieur révélé Andriamanitra hoe fa ny toriteny izay ambarantsika dia tsy lavage de cerveau teny sy fahendrena mahataona fa fanehoan'ny hery sy ny fanahy. Amen, amen. Minao fa voaray atsika ny afatra somary maherihery kely na ny fomba fitenenana na ny fomba fampitana hafatra na ny ventikafatra ihany koa. Ny amaranako azy dia hoe tsy afaka ho aiza izany ity firenena ity raha mbola ataontsika moyen support hoentitsika manao édification amin'ny alalan'ny lavage de cerveau ny baiboly fa tsy par révélation divine. Voakasika zany na izao tenako zao ianareo mpitondra fivavahana rehetrarehetra ireo ianareo mpino zay tratra ny lavage de cerveau presque hoe globalité any mpino dia tsy manana révélation fa mpino mandeha amin'ny etika hoe voasasany atidohany tratra ny lavage de cerveau zany daholo ny mpino mila tonga saina isika ary vonina ve isika ny bebaka manomboka any mpitondra fivavahana aloha dia mpino tsiraray avy tsy maintsy tsika aloha no mitondra fiovana. Ity firenena ity manaja amin'olona ozy ny baiboly fa aminaniny Isaia mpaminany namafisiny Jesosy Kristy taty amin'ny filazantsara efa naverimberitsika teto foana zay fa ny fony kosa lavitra vonina ve isika ny bebaka samy mamaly an'izay any ampotsika tsiraray avy amintsika. Ny baiboly ny soratra masina dia tsy lavage de cerveau ny resaka asa tanan'Andriamanitra dia tsy lavage de cerveau tsy par lavage de cerveau ny ahafahantsika mandray fiovana ety amin'ity zao tontolo zao ity fa tsy maintsy par révélation an'Andriamanitra tsy to. Sotranao zaray ihany amin'ny zavatra voazara tamin'ny alalan'ny teninao mankasitraka Jesosy Kristy fa ianao lay endrika Andriamanitra. Mankasitraka Jesosy Kristy fa ianao lay endrika Andriamanitra tsy hitany sy révélé taminay nampiseho ny zava-miafina tao an-danitra tao. Izay fisehoanao zay raha itsito amin'ny alalan'ny zanaka, amin'ny alalan'ny ten'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny fiasanao tsy takatry ny sainay, tsy nataonao ho takatry ny sainay izay ny tompony ho tsindrinay sy angatahanay aminao par révélation afahanay
manana fivoarana eo amin'ny toe-posy toe-panahy oentinay manompo anao a oentinay miaina ity amin'ity zao tontolo zao ity. Esory aminay ny esprit de lavage de cerveau. Esory aminay ireo ambody mitafody zanak'ondry, mpangoro-karena, mpihinanam-pahafolo-karena, mpanao démagogie, ny politicien be da be isan-karazany, mampiasa ny moyen lavage de cerveau sy ny miaramila ny satana mitafy akanjo lavage de cerveau. Alaviro andreny zay tompo, azavela mandalo eo ambany masonay. Mifona aminao zay Jesosy ny amin'ny zavatra maro, tsy araka ny sitraponao a. Ary efa samy nanota avokoa izay, efa samy tratra ny lavage de cerveau, fa ankehitriny a dia miverina aminao indray a. Mangetaeta révélation aminao a, satria te handray, te hiaina ny voninahitra ao a, ary te hahita sy te hiaina fiovana. Révélation a, ianao ray tsy tompo se montre aminay, je suis, izany no andrandrainay am'izao raha sy fotoana zao. Taio ny teny, ary ianao no manositra ny raha maherin' Jesosy Kristy, eri ny filazantsara teo amin'ny hazo fijaliana mba tsy hahafahany satana manana sotasota sy fanimbazimbana ao anatin'ny teny zay nozarainy. Anao ny teny Jesosy Kristy, ianao no manamasina an'izany, ny sanctifié an'izany, ary ianao ihany koa no mirestaurer anay a amin'ny alalan'ny teninao sy ny révélation anao hatrany.